Akory aby, zao salama miaraka anao avy eto Ramafana, vidéo fohifohy mahakasika ny Sincere System andro fahadimy amin'ny vidéo review mahakasika ny Sincere System nataontsika zany zao. Tsy dia nisy zavatra miova firy fa ny olona no nitombo anankiray ao jerentsika zay rehefa avy eo fa tsy misy ny gain ho an'ny lahady sy alatsinainy intsiny satria Sincere System dia ny talata ka hatramin'ny sabotsy ihany no misy trade dia amin'iny zany ianao no mahazo gain. Resaka mahakasika ny hoe ny gain zay tsika hoe manao ahoana izy ty dia resaka projet lavitrezaka zany fa manova zavatra be dia be, ary raha oharinao amin'ny gain azon'ny volanao mipetraka any amin'ny banky sy ny volanao mipetraka aty amin'ny Sincere System ilay dia manana tombony be dia be koa ianao mametraka vola aty amin'ny Sincere System noho ny mametraka vola any amin'ny banky. Antony raha manao calculateur atsika, misy fomba fahazahoanao an'ity calculateur ty rehefa avy eo atoroko anao fa ohatra hoe tiako zany ianao manandrana hoe mametraka vola any amin'ny banky ataontsika hoe $100 eo amin'ny 2 millions eo zay, de mametraka vola aty amin'ny Sincere System ianao $100 ihany koa, dia apita haoly izy eo amin'ny 2 millions makany amin'ny sisisisy banky eto Madagasikara sy ny amin'ny 2 millions makany amin'ny Sincere System, dia ho hitanao ny fahasamihafana satria raha ohatra ataontsika $100 zay no apetrakanao aty amin'ny Sincere System afaka 5 taona zany zay dia lasa 20 millions, lasa $20,000, 20,800. Zany hoe modika ataonao samy compte mody ataonao adino izy de mijerenao isataona hoe manao ahoana fivoarana, ary ohatra ataontsika hoe anomananao ny hoavin'ny zanakao izy roa reo de ho hitanao tsara ny fiavahany zanakao ataontsika hoe mianatra zany zao, ataontsika hoe maka CPE izy dia afaka BPC izy ho hitanao ny fiavahany hoe manao ahoana ny hoavin'ny vola apetraka amin'ny Sincere System sy ny hoavin'ny vola apetraka anao any amin'ny banky. De atsika zay na ataoko hoe afaka 3 taona fotsiny ary hoe mahazo lasa manodidina ny $2,000 afaka 3 taona re. Hitantsika amin'ny fanafoezana ety 5 taona voalohany iny rehetra iny, dia raha ny taona fahatelo fotsiny dia efa lasa $1,800 ilay izy. Raha ataontsika vola gasy io $1,800 zany pitombona 4,000 eo, dia tatsika manodidina ny séparateur de milliers, tatsika manodidina ny 7,200,000 ariary. Raha fois 5 io de fa vola be mihitsy zany, any amin'ny 36 millions de francs anoany zany. Tatsika am'zany raha ao anatin'ilay 3 taona fotsiny lay lay $100 eritreretintsika hoe manokana de meo garantie raha misy banky mahasaha manome anao an'izany pourcentage zany mandritra ny 3 taona fotsiny ohatra, dia azonao isaisainana tsara zay calculateur kely zay fa asaiko ianao anao fandinihana tsara, ary raha ohatra hoe mety aminao ny Sincere System de mifandraisa amiko fa guideko nao par Zoom ianao nao par Facebook live,
dia araho tsara ny toromarika fa misy roy miaraka amin'ity vidéo ty alefako eny mitarika anao maka ty amin'ny page anankiray ohatran'ity misy an'ity hoe sincere system groups all ssg with Jocelyn dia cliquenao le roy voalohany le tia dia misokatra zay amina blog anankiray ohatr'izao ny endriny tonga eto ianao dia raha ty vidéo fohy kely manazava ny ankapobeny mahakasika ny sincere system eo amin'ny 2 minitra eo le izy dia ato le fomba fampiasana le calculateur na ataontsika hoe le fanaovana ny réinvestissement manuel zay mampalakilaky kokoa ny gainao raha ohatra ka hoe manana montant ambonimbony zany tiako tenenina ho ny zay te investir ambonimbony fa eo manomboka amin'ny mila manana stratégie zany manomboka amin'ny 1200 dollars d'investissement eo anao dia afaka réinvestir isam-bolana manodidina ny 15,5% eo ny gain azo avy aminazy isam-bolana fa io moa miankina amin'ny capital no ahafahanao mahazo an'izay pourcentage satria raha ataontsika 1200 zay ny capital anao dia mahazo ianao raha mijeritsika ny ray taona voalohany miditra amin'ny 9% ka hatramin'ny 10% mandritra ny taona ray iny ianao dia 105 dollars eo ny réinvestissement minimum ny anazy satria zay ny dépôt minimum 105 dollars dia satsika mihoatra ny 105 dollars reto ary afaka ianao zany hoe miréinvestir malakilaky kokoa raha ohatra atao manuel le izy araka ny fanazavana ato amin'ity vidéo faharoa ty dia azonao téléchargena le calculateur teo ato no clique anazy ianao dia misokatra ohatran'le teo na ihany koa mitélécharge ihany koa anao ny fichier présentation an'ilay sincere system mba hafantaranao bebe koa mahakasika an'izay na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay dia azonao télécharger neto ny rariko farafara ao dia mba hisiany présentation amin'ny teny gasy satria dia mamokatra nylay présentation amin'ny teny marobe dia marobe zareo amin'izao fotoan'izao ary efa mahatratra 570 eo ny firenena mampiasa an'ity sincere system ty eto ambonin'ny tany amin'izao dia fa misy ny teny arabo zay farany teo ato anatin'ilay chat group amin'ny teny russiana sy ny amin'ny teny hafa ihany koa zany dia amin'ny teny anglisy zany dia raha mijery zao tsika reto misy présentation nataony vehivavy sasasasany leader any Russia taorianany le hetsika tany Dubai dia namory olona zareo tany amin'izareo fa na lahy na vavy dia tonga tao dia misy présentation reo dia nifaranany tamina dîner ohatran'izao dia hitako hoe modely zany zay ho antsika eto Madagasikara ka zay vonona dia miaraka amiko amin'ity projet anankiray ty dia miinvestir tsika ary ny tanjontsika dia hoe mba hisy malagasy maromaro handeha any Inde amin'ny séminaire manaraka maneran-tany atao any amin'ny Inde ho amin'ny tsy haiko moa zay fotoana anapahan'zareo anazy fa ny toerana zany efa tapaka tany Dubai hoe any amin'ny Inde ny hetsika manaraka dia système dia marobe ny tombotsoa avy aminazy ohatra ny tony zao ty raha namana anankiray ity zao rusiana izy efa level fahadimy dia tafakatra 50,000 dollars ny dépôt nireo équipe miara-miasa aminazy ary main système 2,000 dollars bonus izy dia
ty zao tafakatra level 3 manomboka eo amin'ny level 4 vao misy bonus rehefa tafakatra 25 000 $ ny dépôt ny ireo ekipa rehetrarehetra dia mahazo bonus 1000 $ ianao. Ny alohan'izay tsisy fa tsy maintsy manao promotion zany ianao mba hanana ekipa goavagoavana dia fa indrindra raha manana ekipa amin'ny teny frantsay malalaka be ny tsena teny frantsay ho antsika eto Madagasikara aminazy ty. Ary araka ny teneniko teo ty dia système faran'izay haharitra ary tena haharitra ary projet goavana be. Raha mijery ianao tany amin'ny poste nataoko tany amin'ny Facebook tany ty izy le parrain koa ty Roseland ty misy poste nataoko tany mahakasika an'ity vidéonay nisy chat privé taorinany voalohany niarahana tamin'ireo leader top leader izy roa lahy reto ny top leader ty Shevchenko ty sy Ruslan dia parrainko Drew avy anay Canada, ary Shevchenko dia top leader, izy no level fahasivy ary efa manana olona 5500 mahery membre actif, zany hoe membre ny investir rehetrarehetra ao ambaniny, zany hoe nanao inscription tamin'ny roiny ao anatin'ilay système. Dia raha ohatra ka mahalinanao izy dia afaka ato anatin'ilay misy telegram bot, misy namana lay niditra farany Fabian reantsika izay ato anatin'ny carrière, ato anatin'ilay hoe partnership. Dia Fabian niditra farany misy mantany izy hoe aiza misy ilay telegram groupe miditra aloha anao eto misy ny anahy moa tsy haiko hoe inona nampanjavona anazy teo, fa misy an'ilay sary kely ny anglais ny telegram ohatran'ity eto. Dia cliquenao iny dia mitarika anao makany amin'ilay bot ohatr'izao. Le bot misy an'ireo historique ny gain, ny historique an'ireo olona miditra sy mahakasikasika an'ilay système ohatra hoe nanao mise à jour ohatran'ity ry zareo. Dia napiditra n'ilay wallet lay nahatonga ny zareo nanao mise à jour, dia ao misy ny historique ny gain sy ny olona rehetrarehetra miditra aminao. Dia aho dia fa tafakatra 920 anareo zany zao, ary na asaiko naraka tsara n'ilay toromarika mba hiditra indrindra nareo 920 niditra reo, mba hiditra amin'ilay groupe sincère système groupe Madagascar. Isy torolalina vidéo any ho an'ny rehetra zay nanao inscription fa indrindra nareo 920 io ezahako ny contactena aminareo satria ato ny détail momba anareo, ny mail sy ny rehetrarehetra afaka alefako aminareo ilay torolalana sy ny toromarika mahakasika an'izay. Dia manao na ihany koa mifandraisa amiko ny Jocelyn Randrianasoniana na amin'ny page io na amin'ny profilako, ty ny profilako rehefa mahatratra 523 nareo manaraty. Dia ity ny page misy vidéo marobe atao amin'ny page koa mahakasika an'ity ny vidéo farany ty mikouvrir ny rehetrarehetra mahakasika ny CC système, araho tsara vidéo farany nataoko io. Dia vidéo review 4 io zany, dia ho azonao tsara mahakasika anazy. Ny fomba fanaovana ny inscription dia fa ao anatin'ilay blog iny, dia cliquenao fotsiny ilay roy eto bouton mena ety zany na ery amin'ny farany ambany, ety cliquer to get start. Ato ianao raha te hifandray amin'ny profilako, ato ianao raha te s'inscrire any amin'ny canal YouTube ko. Efa misy olona
efatra amby telopolo am'zato zany ato zany zao am'izao fotoana zao. De efa maromaro ny vidéo ato azonao arahana mahakasika an'izay sincère système zay, ary azadino ny manome j'aime ary ihany koa manao commentaire eo ambanin'ilay vidéo. Misy an'ilay cloche kely dia cliquer eo iny cloche kely iny mba azahoanao notification zany avy amiko isaka manao mampiditra vidéo ato aho amin'ny fotoana manaraka zay anaranao vidéo makany satria vidéo ty de mitohy foana ary tsy hijanona iaho raha tsy mijanona ny parrain-ko fa manao promotion foana. Ary ao anatin'izay fanaovana promotion zay dia rehefa mahazo ny level fahaefatra ny parrain-ko ty $25,000 ty ka mahazo an'ity $1,000 ty araka nambarany efa kaiky izy dia omeny an'ireo olona manao promotion eo ambany ity $1,000 ty ny anazy. Dia zay no antony anaovako an'ilay vidéo ihany koa mba ahafahako mampitombo an'ilay capital atao anatin'ny sincère système sy ihany koa ahafahako mitarika atsika any amin'ny lalana tena tsara mahakasika ny tontolony asa amin'ny internet. Projet lavitrezaky izy ty fa tsy projet foiezaka ozy aho ary raha ohatra ka maminavinany ho avy any ianao noho ny resaka problème corona sy ny namany, fiakarany vidim-piainany sy ny namany, dia ka raha ohatra ka manam-bola mipetrapetraka ianao dia ny azoko tenenina dia apetraho aty amin'ny sincère système ny vola fa ho hitanao fa nova zavatra betsaka zay aorina ny heritaona roa taona manaraka any. Dia vao miclique an'ilay bouton mena na lay bouton mavo ianao dia misokatra amina torolalana blog anankiray ohatr'izao le izy. De ny ataonao raha vidéo présentation ity teny anglisy le izy tsy manino io, rehefa farany ambany ny vidéo amin'ny teny malagasy dia eto ianao no miditra étape par étape am'izay. Miditra voalohany ianao ato cliquer ty join now ty na lay eto mangamanga ety dia mitarika anao fanamboarana compte zay ary araho ty vidéo 1 ty manoro anao ny fomba fanaovana anazy. Ny vidéo faharoa dia ny fanamboarana ny compte étoilé, ny compte any banque ny sincère système zany sy fomba fampidirana vola ao anatiny. Dia ny compte fahatelo ny fomba fividianana ny ny vidéo fahatelo dia ny fomba fividianana ny plan d'investissement zany ary minimum ozy $105 no entinao manomboka anazy. Ary ny fahaefatra farany dia reo torolalana mahakasika an'ireo onglet rehetrarehetra ato anatin'ilay sincère système zany hoe manao toro amin'ny back office ohatr'izao ianao. Dia raha ohatra ka mahaliana anao zany zay dia azadino miaraka amin'ny ty vidéo ty ozy misy roy aho mitarika anao maketo dia cliquenao hatrany le roy voalohany dia mitarika anao ato amin'ny blog dia raha le vidéo fohy kely dia cliquena eto dia mitarika anao makaty amin'ny torolalana rehetrarehetra. Ary azadino ihany koa miditra amin'ny groupe zay rahantsika amin'ny parrain ny anarany dia lay hoe teny K-team zay zany ny anarany. Ary reto misy ty vidéo vitsivitsy avy amin'le parrain koa mampiseho anao hoe manao ahoana ny commission avy aminazy manao ahoana ny fanontaniana apetraky ny olona rehetra dia hoe fa manina ihany no manjoy an'ilay sincère système, manao ahoana ny sécurité ao anatiny ty hoe how safe ty hoe safe ve sa haut risque be ve le sincère système. Dia ny tonga dia valiko anao dia ato zany tsisy risque raha ohatra ka misy problème nataontsika na ohatran'izany le système dia
farafahabeny risque dia 25%, farafahabeny zay. Ary ny capital tsy expiré mihitsy avy zany ty marapahafatiny ny sensor system zay tsy noko ny ahafaty anazy, satria raha mijery le vidéo 4 ianao dia olona milliardaire ny tompony misy anankitelo azo zareo tompony fa ny raiky ao anatiny tena milliardaire ary tsy anakosoka ny image-ny izy, zany hoe tiako tenena hoe tsy hanome image ratsy ny tenany vis-à-vis ireo mpikambana ny sensor system maneran-tany misy amin'izao fotoana izao. Ary ty zay groupe iarahana amin'ny parrain-ko zay izy efa miditra amin'ny vidéo faha 270 posteny eto zay raha mijery ny canal YouTube any aho tamin'ny zao maraina zao, dia hitantsika dia fa vidéo faha 270 isany zao. Ary efa mahatratra any amin'ny 20 any angamba ny vidéo vitany mahakasika an'io sensor system io. Izy no nanao promotion amin'ny teny anglisy voalohany taorina ny rosianana vavy anankiray antsoina hoe Irina. Hitanao zay Irina zay ao anatin'ny groupe teny anglisy. Ary ho an'ny Fabienne, ianao nanontany amiko hoe ahoana ny dirana amin'ny groupe dia tapena eto fotsiny ilay hoe sensor system EN na hoe chat EN, dia manao recherche eto zany ianao dia miseho eo ilay ataonao recherche fotsiny hoe sensor. Ia moa zany tsy mety tsony io fa efa hita io ilay izy systems groupe, iny fotsiny ataonao recherche dia miseho eo ilay chat amin'ny teny anglisy. Dia atsy eo misy an'ity vaovao anankiroa reto fa le misy an'ity hoe chat n ty idiranao. Dia lay chat amin'ny teny rosiana ianao tsy tafiditra ao mihitsy raha tsy ity zay teneniko zay ty le misy maitsomaitso ty ny chat officiel misy 2477 membres ato anatin'le teny rosiana ty. Nao tsy tafiditra ato raha tsy ny parrain-tsika mampiditra anao ao, dia midira mpikambana ary manao membre actif ianao vao afaka miteny amin'ny parrain-tsika ao hoe mampidiro ao ty olona anankiray ty. Règlement zany zay ary tsy mahazo mihoatra an'izay dia fa ity indray azoko ampidirina ianao ao anatin'ny sensor system ty manao demande fotsiny ianao dia i Roselanne lay parrain-ko mi-accepter anao mazava ho azy makato. Zay no vidéo fohy kely mahakasika ny sensor system ary aza adino ny miditra amin'ny canal YouTube koa misinscrire ianao dia mahazo notification amin'ny vidéo manaraka. Ary raha mahaliana anao zay sensor system zay io zay dia manao inscription ary mifandraisa amiko mba ahafahako migida tanteraka anao. Mandra-peona ny vidéo manaraka indray Hello tompoko. Okay, thank you for accepting us to succeed the system.